Tempo dia misotron'Andriamanitra lehibe ny voninahitran'Andriamanitra ny fatatran'izao fotoana izao. Nazaloko ny mari-voninahitra. Ny mari-voninahitra no mipetraka amiko fa ny voninahitra sy ny laza dia man'Andriamanitra ihany. Ary dia misaotra koa ny filohan'ny fanavaozana, misaotra ny minisitra izay titelina amin'ny asa ataoko. Tompona sy tompovavy. Apateraka ny androandroany noho ny fitaovan'Andriamanitra sy ny fahatongavanareo. Dia misaotra ary makatela tompo satria na amin'ny andro izay rotototoary dia tonga ianareo name voninahitra izao fotoana izao. Raha fitiriko anatin'ny fahatsosina foy ny asako azy efa niteneniny assistante na ny zanako vavy teo. Dia ny fanampiko azy dia hoe ny tanjon'ny chef mariste tao anatin'izay efapolo taona nanaovana amin'ny asan-dakozia izay, ro 5 taona nanaovana amin'ny émission culinaire TV, ary 10 taona nanaovana ny formation professionnelle. Ny tanjona dia ny ampiakatra ny lanjan'ny vokatra malagasy satria fantako tokoa nanao tamin'ny fahitalavitra fa raha ny fahaizan'ny chef cuisinier no atao eo amin'ny télévision dia tsisy zavatsoa ho azon'ny mpitanindrazana. Fa ny zanay dia nampianatra ny isa-tokantrano ny akora malagasy, ny fahaizana mahandro misy ny otrikaina rehetra, ny fahaizana mitantana ny vola am-pitanana amin'ny andro ary mampiena ny fandalina isan'andro. Ny faharoa dia ny fampianarana ny isa-tokantrano amin'ny sakafo ara-pahasalamana mba fiarovana amin'ny aretina ho avy, mba tsy andaniana vola be amin'ny fotoana faharina. Ary ny atanjonay koa dia mpianatra ny ankizy sy ny tanora malagasy hidiran'ny asa fandrahoana ao anatin'ny fo sy ny fanahy. Ankoatra ny art culinaire dia mampianatra izahay tao anatin'ny 10 taona. Ny tanjonay dia ny ananan'ny zanaka malagasy izay niangara amin'ny vitana tsy dia ampy fahaizana loatra ka afaka niditra ao anatin'ny sehatry ny fandrahoana na amin'ny restauration ka lasa lavitra. Io le sloganay manao hoe formation locale mais zany amin'ny teny gasy, formation locale à valeur internationale. Izay no tanjonay. Maro ny atanora efa navoaka ny ekipa ny chef mariste nakany ivelany. Raha tsy aza fotsiny tamin'ny taona 420 dia 420 dia efa misy 420 ny ankizy navoaka izay tsy nianatra, tsy niasa tao anatin'izany tontolon'ny tourisme zany fa nampianarana voalohany teto. Maro izy ireo nefa nivoaka any Allemagne, any France, a Canada, any Afrique, ary mbola misy ireo efa toerana. Ny atanjonay dia ny amin'ny asa sy amin'ny lanja ny ankizy malagasy na dia tsy ny fampianarana azy kanefa te hiditra amin'izany asana lakozia sy ny restauration zany. Eto dia amangataka anareo fitondra fanjakana mba anampy bebe ny eo amin'ny sehatry ny tourisme, ny fandrahoana sy ny amin'ny restauration, mba anampy amin'io sehatra io satria io no tena hoavin'ny firenetsika, anisan'ny mampivoatra ny firenetsika ny fizahantany ny art culinaire ary amin'ny asan'ny hotellerie. Koa dia magnano teny zay fa tafapita
any amin'ny fotoana ministera, any amin'ny fotoana fanjakana, izany afatra izany. Ny témoignage anankiray azy omeko anareo, asirako anareo izy rehefa tonga ao amin'ny efitranao tika. Nisy ankizy avy any ambanivohitra ny Fianarantsoa tonga Antananarivo hitady asa mpanampy an-trano, zay tsy mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra. Herintaona sy tapany no nampianaranay azy, ny zavatra noanitsika rehetra ao dia asa tanana zany vehivavy zany avokoa. Tsy mahay mamaky teny zany, tsy mahay manoratra, avy any ambanivohitra Fianarantsoa dia mitady asa hoe anao mpanampy an-trano. Fa rehefa miformena teto tao anatin'ny herintaona sy tapany, tao anatin'ny 2 andro nanomana zany sakafo zany dia mijery sy ny naramasina nataoko fa izy nanao azy rehetrarehetra. Dia hitanareo fa tokony toanana miseriky ny fampianarana asa toy izao mba tsy manana diplôma ihany no ahazo ny anjara masoandro na ny angarany fiainanary dia azo atao ny mahatafita azy, azo atao ny mahita zavatra, azo atao ny manome azy ny anjara masoandro vaovao ndray. Izay mero mpampilasy tovovavy. Sokafy lanonana. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana izay tarin'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy araka ny didim-panjakana izay nambara teo ary araka ny fahefana izay nomenanay izahay visa mianarako tao Somary Jean Lucien mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny Maribonahim-pirenena dia manombotra anao Andriamatoa Maharesy Fiakarana eo amin'ny laharan'ny officier de l'ordre national malagasy.